Ny zavatra hitantsika dia tamin'ny fotoanandro tany Tego nisy fihetsiketsehana natao amintsika miteny zao dia efa mampiasa t-shirt HVM 2010 sy 2000 HVM 2018 ray zay rehefa mahita ny fihetsiketsehantsika ao Ambotsiroatra ao dia mahita ao Avoloa ao fa efa miazakazaka any amin'ny fifidianana ny manodidina ny filohan'ny Repoblika ka mamorona radio, mamorona gazety sy ny sisa manao teny midina ny anivon'ny radio pirenena sy ny TVM manao teny midina mikasika ny hoe zao ny baiko zao ny zavatra tsy maintsy atao zao ny zavatra tsy maintsy tenenina amin'ny vahoaka ary ny vidy bloky be da be moa zareo ho azavaitsika moa ny dikan'izay bloky zay rehefa avy eo satria zao namana Mampatrika ny asa fanaovana gazety dia tsy ohatran'ny asa rehetrarehetra ka hoe Mampatrika dia miasa ao amin'ny Telma izy androany dia hivadika ao amin'ny Star izy rapitso dia hivadika ary amin'ny totsika hoe aty amin'ny Vivandra aty amin'ny Sodim dia any amin'ny Beny indray izy tsy zany ny fanaovana gazety ny mpanao gazety tsy mety an'izany ny mpanao gazety dia misy minimum éthique misy minimum d'engagement misy minimum d'orientation politique misy minimum eo amin'izay hoe ndeo ataotsika ohatrana mpanao politika hoe misy mpanao gazety dia manakaikaiky ny ankavia izy manakaikaiky ny ankavanana izy libéral izy socialiste izy extra libéral izy aty amin'ny farany avia izy misy an'izay ny mpanao gazety ka ny mpanao gazety zany dia fantatra daholo eto Madagasikara mikasika ny mombamomba ny mpanao gazety mikasika ny hoe Maurice Tiavonana dia ohatrohatr'izao ny heviny Pierre Holdera dia ohatrohatr'izao ny heviny Ismaël Razafinarivo dia ohatrohatr'izao ny heviny Yanika Rarmanana dia Rairmanana dia ohatrohatr'izao ny heviny Soava dia ohatrohatr'izao ny heviny misy kely an'izay misy minimum an'izay ka tsy afaka Soava hoe hitsambikina tsy afaka Yanika Rairmanana hoe hitsambikina tsy afaka ny namatsika Lalatina Rakotondrazafy hitsambikina fa izao misy famille zany hoe na mialato dia farafaratsy ny ato satria ato mitovitovy amin'ny hevitro any an-dafy dia mazava tsara zany ho an'ny journaliste politique hafa indray ny animateur hafa ny animatrice hafa ny technicienne reny lay ambarantsika hoe tsy maninona afaka miasa ao amin'ny Viva ianao fa rapitso ianao afaka miasa any amin'ny MBS ohatra fa eo amin'ny journaliste politique kosa dia misy minimum de respect misy éthique misy respect ny tenanao misy respect ny hevitrao misy respect ny fisainanao ka indrindrindrindra namana Mampatrika dia tamin'izay vavana voaka dia fa mba fatapatatra daholo ny nambaran'ny mpanao gazety rehetra zao ny nambaran'ny Enikadja tato amintsika avao zao ny nambaran'ny Enikadja tao amin'ny Cool TV zao nambaran'ny Maurice Tiavonana tao amin'ny Antsiva zao nambaran'ny Maurice Tiavonana tato amin'ny Viva zao nambaran'ny Ismaël hatramin'izay natao amin'ny Antsiva azy zao nambaran'ny Irakoto na Irabe fa ny zava-misy amintsika miteny zao dia satria mieritreritra ry manodidina ny filohan'ny Repoblika fa etambarotra toy ny solombavam-bahoaka ny mpanao gazety etambarotra toy ny sénateur ny mpanao gazety ka rehefa misy lalàna tiana ho atao dia zarana valopy ny solombavam-bahoaka ifidy an'ilay lalàna ifidy an'ilay prime ministre ifidy an'ilay filohan'ny antenimely filohan-dolona sy ny sisa mieritreritra zareo fa toy izay ny mpanao gazety ary ny mpanao gazety dia robot tsy manana âme
tsy manana engagement, tsy manana éthique politique, ka rehefa asaina amin'ny teny izy hoe Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia manao azakazadava amin'ny fampatroana pirenena, dia satria izay no asaina teneniny, izay no asaina lazaina, izay le ozy hoe blokin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, satria ny antony dia izay tiana ambara no ambara. Raha ho ampanenotsika eto, raha isitsika namana Enikaja ny ataontsika hoe édito zay navoakany tao amin'ny Cool TV, ka miaino azy amin'izay radio tsy ho tononoko amin'izao fotoana zao, dia mahalasa saina ny mieritreritra hoe tato ianao milaza fa 2+2 = 4, ary rehefa ato ianao milaza fa 4+4 2+2 = 7. Zay zany lay zavatra atrehantsika amin'izao fotoana zao hoe mitady milaza Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina fa andro ny asa zao, manompoka amin'izao ny asa, efa tratra lay stabilité politique ka ndao amin'izay asa. Fa ina ny zavatra hita maso? Ny zavatra hita maso dia zao, tsy ny asa izany ny mamay an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina, fa miazakazaka ary zareo, miazakazaka any amin'ny 2018, fironona ny gazety atsy, fironona ny gazety aroa, fironona ny télé atsy, fironona ny télé aroa, dia amin'izay fotoana zay vidina amin'ny fomba enjana de enjana ireo karazana bloky maro samihafa dia asaina miteny. Dia ny manahirana namana Mampatrika satria moa ty miaro an'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina ty dia faran'izay sarotra de sarotra, nandinika ihany ny tena hoe raha ny tena zany no asena miaro amin'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina dia faran'izay ho sahirana indrindra, satria ny antony dia voalohany zareo ihany manao skandale isan'andro. Faharoa, ry zareo dia anisan'izay fanjakana tsy nanara-dalàna, tsy nanaraka lalam-pandroenana, nampiasa vola, nampiasa hery, ary résultat presque 0, nul. Dikan'izay dia rehefa iaro ny fanjakana io zany ianao dia raisitsika namana mpanao gazety anankiray zay bloky ihany kio izy tsika any amin'ny toerana misy azy, tsy hanao publicité azy tsika, dia tsy misy afa-tsy ny fitanisana tahotra sahady ohatra. Inona moa zany? Mandritry ny herinandro manindritra dia tsy manakatao afa-tsy ny mitaky sahady. Mbola amin'ny 2018 mbola 2018 efa mitaky sahady hoe aza rotsaka Andriamatoa Andry Rajoelina, tsy tokony rotsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Ore olona lay vahoaka lazainao fa mitady miasa ianao, fa fotoanan'ny asa zao, fa nitondranao ny ady hevitra efa ny amin'ny tahotra n'Andriamatoa Andry Rajoelina. Mitsidika kely any atsiny Andriamatoa Andry Rajoelina dia miteniteny foana ny filohan'ny Repoblika. Mbola tsy miteny akory Andriamatoa Andry Rajoelina dia fa mangovitra ny mpanao gazety sasany milaza hoe tsy tokony rotsaka Andriamatoa Andry Rajoelina. Faharoa, rehefa tsy mahita anohanana ny gouvernement io anao, dinona moa no ataonao manaratsy mpanao politika zay tsy metimety aminao. Herinandro manindritra tsy misy resaka afa-tsy rosy ao anatina fandarana anankiray, dia aleo mamadika radio. Normal moa zany, ny tena moa zany amin'ny mahampanao politika ny tena, mpanadiady amin'ny tena dia enona avokoa zay mety fanadiadiana rehetra, na dia fantatrara hoe mety anahirana ny sofina ny miaino ny sasatsasany, fa na izany na tsy zany etika oblige ozy ny fitenenana ny ny asanao mioblige anao iaino zay feo rehetrarehetra na zay mety manahirana azy. Fanaratsiana olona ray amin'ny resaka zay ataoko hoe nde tsy manina resahantsika mihitsy le izy resaka hoe misy teny ratsy tany anaty Facebook tany. Iza moa namoaka an'le teny ratsy any anatina ataontsika hoe message privé? Tsy zay olona namoaka an'le message privé ve no mipublier an'ilay teny ratsy ka mahatonga an'ilay teny ratsy ho fatabahoaka ohatra. Fa ny zavatra tiatsika ho razaina mikasika an'izay namana Mampatrika dia hoe raha nisy angamba ny olona nahazo teny ratsy betsaka indrindra teto Madagasikara hoe tamin'ny fotoanandro hoe téléstage, eo ampijerena film ianao, eo ampanaovana vola ianao, eo ampanaovana soudure ianao, eo ampanjairana ianao, eo ampanaovana Facebook ianao, eo ampanaovana informatique ianao, eo ampanaovana asa ianao no indram-pandeha. Fa amin'iny fotoana matapaka ny jiro iny te antany an'ilay namana ray aho hoe firy ny teny ratsy azon'Andriamatoa Hery Rajaonarimampianina. Ary raha ny zavatra miseho, za tsy miteny hoe miteny ona ratsy rakizy amin'izay
maheno atsika za tsy miteny za Maurice tsy avonana aloha dia anisan'izay tsy mba miteny ratsy ary zay olona angamba naheno any teny ratsy dia angamba toko hoe misy ve olona roa sa telo sa ray. Donc za zany tsy de mahazoazo loatra ny resaka teny ratsy fa tsy lay izay teny ratsy zay no entinao nandritra ny herinandro satria tsy maharo an'ilay fanjakana toananao anao satria tsisy arovana lay filoham-pirenena toananao satria tsisy arovana lay olona nividy anao satria tsy azo arovana lay régime mikasika anao. Mba niandry anao hoe sala amin'ny ahoana mba ompa sy vava azo ny pasteur Lala Rasendrasina tamin'izay fijangajangana natao tany an-trano tany anaty salon de massage fa nangingina ny rehetra fa inona ry no eloka ao anatin'ny baiboly ao anatin'ny didy folo ao niaza miteny ratsy sa niaza mijangajanga zaho tsy miteny hoe mitenena ratsy fa za zany te hanazava amintsika fotsiny hoe tsy manakambara ny blokiny zao fanjakana mijoro zao tsy manakambara ny mpanao gazety zay novidina tamin'izao fotoana izao satria io mpanao gazety io averiko amintsika ihany mpanao gazety misy minimum de respect am'veran'ny tenanao misy minimum d'éthique am'veran'ny tenanao misy boribory tsy azona oarana raha Maurice tsy avonana ianao misy boribory tsy azona oarana raha ohatra ianao ka Ismaël Razafanarivo misy boribory tsy azona oarana raha ohatra ianao ka Patrika Mampatrika satria ny antony dia satria misy minimum d'engagement misy respect tazoninao fa rehefa ianao zany novidina ka asaina miteny hoe lazao fa mainty ny lanitra io fa mangy io mba hovay fomba fijeritsika satria mba nahavita ihany ane zany feo enao amin'ny bloky miaro n'Andriamantoera Jolary Mampiana tsy zany no karamaiko vola tsy mpanao gazety iteny hoe mba misy vita ihany ange mba misy zavatra vita ihany ange fa tsy hoe tsy zany ve ny vavany mpanao gazety iaro anao de ho karamaiko vola izany tsia na izy miaro anao ara miababa na izy miaro anao ara misalasala na izy miaro anao ara mbola mitady explication hoe mba ovay le maso hoe ovay mititsika ho azavaina tamin'izay atoandro zay sanatria ny vava tsy hoe fitiavana te resaka olona fa kosa raha-pirenena ny resantsika ary goavana mifantrany malagasy ary mahantra ny malagasy ary ny ao ambony ao dia tsy miraraha fa tsy ny hiditra am'posiny ny ao ambony ao de tsy miraraha fa tsy ny manararoatra amin'ny fahefana eo ampelantanany anapotehana ny fahavalony manararoatra ny toerana misy azy anaovana etambarotra ny administration ka na ny général vidimbola na ny diplomate vidimbola rehefa retraite ianao amin'ny sehatra-panjakana any dia mandovola de tsy alefa retraite aloha zany ny zava-misy eto Madagasikara amintsika miteny zao namana Mampatrika ka noho izany dia tsy maintsy mijoro ny mpanao gazety milaza fa io fanjakana io tsy asa zany io mitady stabilité io na piasa malety io teny amin'ny antenimieram-pirenena na piasa malety io teny amin'ny sehatry ny loolona ary rehefa vita zay dia ijoro sahady io itsinjo ny 2018 aiza ho aiza amin'izay ny toerana misy ny malagasy aiza ho aiza amin'izany rehetra zany ny toerana misy ny fantrana ny misy ny toekarena ny misy ny sosialy aiza ho aiza amin'izany ny misy zay eritreretintsika hoe mba eritreretiny vahoaka malagasy hoe mba iova ity firenena ty raha mbola ery Jolary Mampiana ny eo amin'ny fitondrana namana Mampatrika. Isorana betsaka ianao Maurice tsy avonana nitondra zay famakafakana izay teto amin'ny fandarana Okazava makasitraka makatelina tompoko misorana namana Mamy Patrika soratsika anko namana aina teo amin'ny lafiny teknika amin'ny alakamisy ny tenanay miveriny eto ihany Mampatrika mametraka ny mandra-piona ho manaraka indray veloma tompoko.